Fa olo-manan-kaja maromaro ihany koa no nihaona tamin'ny Filoha teo aloha andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ity herinandro ity. Isany amin'izany moa ny ambasadaoron'ny Etazonia miasa sy monina eto Madagasikara. Nisy ny fionana teo amin'ny lehiben'ny masivon'ny Etazonia Robert Siamet sy ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny alakamisy lasa teo teny amin'ny trano fonenany fianakaviana Ravalomanana teny Faravohitra. Naharitra ora roa ny fionana teo amin'izy ireo ary noresana tao anatin'izany araky ny tatitra avy amin'ny mpiaradia amin'ny Marc Ravalomanana ny momba ny fiainam-pirenena. Nanamarina izany moa ny lehiben'ny masivon'ny Etazonia miasa sy monina eto Madagasikara. I had a good meeting with the former president and we talked about support. Nafinatra aloha fiona tamin'ny Filoha Ravalomanana niresaka izay ny amin'ny fanohanan'ny Etazonia ny esaka ho an'ny fahabevanam-pirenena. Raha ny siombavao dia nangataka ny fanohanan'ny Amerikanina ny fitondrana amin'ny lafin'ny fampandrosoana i Marc Ravalomanana. Nojerena ihany koa ny momba ny lafin'ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ny fifandraisana amin'ny mpamady vola iraisam-pirenena. Omaly ihany koa dia nihaona tamin'ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny vadiny Alo Ravalomanana teny Faravohitra ny presbytera Douglas Tilton. Raha ny fampitam-baovao iray dia nifantoka tamin'ny fampandrosoana fiangonana ny jinika teo amin'izy ireo.